dia ho ampitomboana amintsika mandrakariva indray a ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Androantsika dia hiresaka manokana momba ny tokantrano sy ny ratranaty moa zany arak'izay efa niresahana. Tokantrano sy ny ratranaty. Tokantrano sy ratranaty. Ao anatin'izay dia misy point maromaro izay ho resahantsika. Misy point maromaro izay ho resahantsika. Misy point anankisivy ho resahantsika ao anatin'izay, somary lavalava ihany ty raha ny tena tokony ho izy a conférence mandritry ny adiny roa izy ty fa ezahako fitinina fohifohy zany. Voalohany indrindra dia hiresaka aloha tsika hoe ohatry ny ahoana ny tokantrano fototra ny foronon'Andriamanitra. Ohatry ny ahoana ny tokantrano fototra ny foronon'Andriamanitra. Dia rehefa aorinan'izay tsika hiresaka hoe avaiza ny ratranaty a, dia après tsika hiresaka hoe inona ny vokatry ny ratranaty eo amin'ny lehilahy, inona ny vokatry ny ratranaty eo amin'ny vehivavy a, inona ny famaritana ny antsoina hoe tokantrano kristianina, inona ny vokatry ny ratranaty eo amin'ny tokantrano a, inona ny vahaolana raisin'ny olombelona, ary inona ny vahaolana ao amin'ny Kristy a, ary ny farany dia hiresaka tsika hoe inona ny antsoina hoe tokantrano eo ambany fahasoavana. Hiresaka antsika voalohany ny antsoina hoe tokantrano fototra ny foronon'Andriamanitra. Andriamanitra rehefa namorona dia namorona ny Adama izy aloha. Namorona ny Adama izy, zany hoe namorona lehilahy izy zany. Andriamanitra rehefa namorona dia niteny izy andao tsika momorona olombelona tahaka atsika. Ary rehefa avy eo izy dia niteny a, dia naka vovotany izy, izay vovotany tamin'ny alalan'ny teny moa ny namorona ny vovotany a. Nalay ny vovotany a, dia nasiany fofonaina, dia ny foronony rehefa avy eo a i Adama. I Adama dia sady lahy ny vavy. Zay aloha zany mila azontsika izay. I Adama dia sady lahy ny vavy. Zay tena mila azontsika hoe ny foronon'Andriamanitra i Adama, olombelona feno. Olombelona feno zany no foronon'Andriamanitra tao amin'ny Adama. Ary rehefa no foronon'Andriamanitra i Adama dia rehefa avy eo amin'izay a, nalainy tao amin'ny taolan-tehezany Eva. Nalainy tao amin'ny taolan-tehezany Eva zany hoe i Adama feno, i Adama efa parfait zany a, no nalain'Andriamanitra dia nangalany an'i Eva. Ary rehefa nalainy Eva dia ny zavatra nitranga dia izao, rehefa nahita ny Eva i Adama dia ny zavatra nitenen'ny Eva voalohany, ny zavatra nitenen'ny Adama voalohany a, rehefa nahita ny Eva dia izao ny zavatra niteneniny hoe taolana avy amin'ny taolako izy izy, nofo avy amin'ny nofoko. Ity ny antsoina hoe vehivavy. Faly Adama zany nahita ny Eva. Faly Adama nahita ny Eva. Ary izay zavatra izay a, mila azontsika hoe olombelona feno. Olombelona feno zany no ny foronon'Andriamanitra na i Adama na Eva. Ary ny foronony mba hifameno. Ny foronony mba hifameno. Zao nefa ny zavatra nitranga riavana. Andriamanitra rehefa naniraka ny Adama dia nanafatra Andriamanitra tamin'ny Adama hoe nanome responsabilité izy, dia nanome autorité Andriamanitra. Nanome responsabilité Andriamanitra, zao no nitenen'Andriamanitra hoe azo hinananareo ny azo fahalalan'ny tsara sy ny ratsy, fa raha vao mihinana ny azo fahalalan'ny tsara sy ny ratsy nareo izy dia ho faty ianareo. Ho faty ianareo. Zay zany ilay responsabilité nomen'Andriamanitra ny Adama. Rehefa avy eo i Adama nomeny autorité. Ny autorité nomen'Andriamanitra ny Adama dia izao hoe anjakaozy izy ny zavatra rehetra. Ireo zavatra roa ireo zany nomen'Andriamanitra autorité, responsabilité ho an'ny Adama. Inona nefa ny zavatra nitranga? Tsy tafitany Adama tamin'ny Eva. Izay afatra izay. Ary rehefa mamaky ny tenin'Andriamanitra tsika
de rehefa nandeha eva tsy variny adama nandeha eva dia nakeo amin'ny azy falantsara sy ny ratsy izy a de niala avany ny devoly de rehefa tonga avany ny devoly a dia nyteny tamin'ny eva hoe anky vareo ozy izy tsy azonareo hinananao ny azo falantsara sy ny ratsy de ozy izy eva hoe tsy azony hinananao ozy izy fa satria nahoana satria raha vao mihinana zany zay de ho faty ozy izy eva de ozy izy ny devoly hoe tsy ho faty nareo ozy izy fa hitovy amin'Andriamanitra. Eo aloha zany ny zavatra resantsika hoe ny asan'ny devoly, ny asan'ny responsabilité an'ny lehilahy sy ny asany sy ny ataon'ny devoly. Ny responsabilité an'ny lehilahy de miambina ny vadiny, zay ny tokantrano fototra ny fironon'Andriamanitra. Responsabilité an'ny lehilahy tadidio zany raha lahy izy ny responsabilité an'ny lehilahy no miambina ny vady, fa rehefa tsy ambenanao i vady io de tsy maintsy isy olona hiteny anome zavatra diso azy, ary le izy tsy tena zavatra diso fa ny tenin'Andriamanitra ihany ny ahodiny avadiny, de rehefa avadiny tenin'Andriamanitra dia voafitakeva, ary rehefa voafitakeva de mazava ho azy nakeo amin'ny azo fahalalany tsara sy ny ratsy izy ninana ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy izy dia ny tena problème rehefa aveo izy indray izy eva indray no lasa naka an'le responsabilité na le responsabilité ndraisiny lasa izy nakeo amin'ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy, ary noho ny aveo izy dia naka autorité de nanomezany Adama, nanomezany tam'le azo fahalalana tsara sy ny ratsy, ary de noho ny aveo de samy tafasaraka tamin'Andriamanitra izy mivady, samy tafasaraka tamin'Andriamanitra. Inona dika zany ry havana? Ny tokantrano fototra ny fironon'Andriamanitra aloha de mila azontsika tsara hoe io tokantrano fototra ny fironon'Andriamanitra io no bazin'ny fiarahamonina eto am'izao tontolo zao. Io ny bazin'ny fiarahamonina, satria amin'ny alalan'ilay tokantrano Andriamanitra ny afaka miasa, afaka manjaka eo am'izao tontolo zao amin'ny alalan'ny olona ny fironona izy. Zay zany tena mila azo, ary rehefa mikorotana ny tokantrano tsy afaka manjaka intsony Andriamanitra. Zay zany mila azotsika zay. Avaiza kosa nefa ny ratra anaty. Mila azotsika de zao Andriamanitra dia fitiavana. Andriamanitra de fitiavana. Andriamanitra dia fitiavana. Ny définition hoe Dieu dia celui qui subsiste par lui-même, ifonako amin'ny teny frantsay. Izay ny définition hoe Andriamanitra dia tsy mitady zavatra ivelan'ny tenany, tsy misy na inona na inona ilainy ivelan'ny tenany, feno tanteraka izy. Zay ny atao hoe Andriamanitra. Fa saingy noho ny fitiavany de namorona olombelona izy noho ny fitiavany. Andriamanitra zany de fitiavany. Fa saingy zao, rehefa nakeo amin'ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy Adama sy Eva dia tafasaraka tamin'Andriamanitra izy. Maty izy, zay ny tenin'Andriamanitra hoe raha vao mihinana azo fahalalana tsara sy ny ratsy nareo de ho faty, ny dikany hoe fahafatesana dia fisarahana amin'Andriamanitra. Tafasaraka tamin'Andriamanitra i Adama sy Eva, ary ny dikany hoe tafasaraka tamin'Andriamanitra zany de tafasaraka tamin'ilay fitiavana fototra. Andriamanitra namorona ny Adama sy Eva mba ho tiavana, satria Andriamanitra fitiavana. Ka rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra fitiavana Adama sy Eva dia ny dikan'izay zany dia tafasaraka tamin'ilay fitiavana izy, tsy nisy fitiavana tsony tao aminy. Zay zany mila azontsika zay. I Adama sy Eva rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra fitiavana de tsy nisy fitiavana tsony tao aminy. Lasa tsy tafaray tamin'ilay fitiavana fototra izy, lay amour agape. Ary rehefa tafasaraka tamin'ny amour agape de mazava ho azy, inona ny zavatra mitranga? Tsy maintsy hikaroka an'io fitiavana io, satria ny olombelona no foronona ho tiavana. I Adama sy Eva no foronona ho tiavana. Ary izy ireo nefany tamin'ny voalohany dia iray tao amin'Andriamanitra, tafaray tao amin'Andriamanitra, no foronon'Andriamanitra ho iray, ho nofo iray, nofo iray. Fa rehefa aveo ny saran'Andriamanitra mba hifamena, zay lay tokantrano fototra, ny saran'Andriamanitra fotsiny mba hifamena.
fa rehefa tafasaraka tamin'ilay fitiavana fototra izy de mazava ho azy fa nanomboka teo tao anaty fahafatesana izy satria Andriamanitra fiainana, Andriamanitra fitiavana de tafasaraka tamin'Andriamanitra fiainana izy, tafasaraka tamin'Andriamanitra fitiavana izy de ao anaty fahafatesana izy ary tafasaraka tamin'ilay fitiavana. Manomboka teo ny olana. Rehefa ao anaty fahafatesana ny olona, rehefa ao anaty fisarahana amin'Andriamanitra ny olona de misy ny antsoina hoe endrim-pahafatesany. Misy ny antsoina hoe endrim-pahafatesany. Vokatr'ilay fahafatesana fisarahana amin'Andriamanitra. Ary io fahafatesana io namokatra endrim-pahafatesana de ny endrim-pahafatesana voalohany indrindra dia lay ratra anaty. Zany hoe le fahabangana fitiavana ao anatin'ny olona. Lasa banga fitiavana. Lasa banga fitiavana. Lasa endrim-pahafatesana ihany koa ny fahotana, ny aretina, ny olana, ny tebiteby, ny ozona, ny trosa sy ny zavatra iainantsika isan'andro san'andro zany. Zay ny atao hoe endrim-pahafatesana. Androany tsika tsy resaka fa tsy ny endrim-pahafatesana ratra anaty. Zany hoe le fahabangana fitiavana, lay fiainan'ny olombelona ao anaty fahafatesana fisarahana amin'Andriamanitra. Inona ny conséquence an'io teo amin'lahy? Inona ny vokatra io teo amin'lahy? Vokatra io teo amin'lahy tadio tsara. Fa rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra Adama sy Eva, tamin'ny voalohany i Adama rehefa nahita ny Eva de nika izy hoe wow, taolana avy amin'ny taolako, nofo avy amin'ny nofoko teo izy. Ity ny atao hoe vehivavy. Fa rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra, rehefa nakeo amin'ny hazo fahalalana tsara sy ny ratsy, nanontany Andriamanitra hoe nahoana ny hinananao ny hazo fahalalana tsara sy ny ratsy? Inona ny conséquence-ny? Inona ny zavatra niteneniny Adama? Ny zavatra niteneniny Adama de izao: ny vehivavy zay nomena ho ahy no nahatonga an'izany. Teo izy niteny hoe taolana avy amin'ny taolako, nofo avy amin'ny nofoko. Fa rehefa avy izy nomeny tsiny le vehivavy. Inona ny conséquence tamin'ny lehilahy zany? Ny lehilahy nomen'Andriamanitra responsabilité, nomen'Andriamanitra autorité. Nomen'Andriamanitra responsabilité hoe anjakao ny zavatra rehetra. Nomen'Andriamanitra responsabilité hoe azy hinanana ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy. Nomen'Andriamanitra autorité hoe anjakao ny zavatra rehetra. Fa tamin'ny fotoana amin'izay Adama sy Eva, tamin'ny fotoana Adama sy Eva nakeo amin'ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy, de ny conséquence voalohany indrindra lasa irresponsable an'le raha. Zany hoe lasa tsy tompona andraikitra, lasa niala andraikitra. Teo amin'ny voalohany ianao ny teny hoe nofo avy amin'ny nofoko, taolana avy amin'ny taolako, ty ny atao hoe vehivavy. Fa rehefa tamin'ny fotoana amin'izay niala le responsabilité de lasa miteny hoe, lasa niteny Adama hoe ny vehivavy zay nomena ho aho izy no nahatonga an'izany. Irresponsable. Irresponsable. Ary ny faharoa manaraka an'izay ny faharoa manaraka an'izay de izao: ilay autorité lasa tany amin'ny Eva. Lasa tany amin'ny Eva le autorité. De vokatrio fisarahana tamin'Andriamanitra io, ny zavatra nitranga teo amin'ny vehivavy kosa de tsotra. Ny zavatra nitranga teo amin'ny vehivavy, lasa rebelle ny vehivavy. Lasa nanohatra ny vehivavy. Lasa izy nandray an'le responsabilité, naka an'le responsabilité, naka an'le autorité. Ary de zay ny zavatra mitranga am'izao fotoana izao ao anatin'ny tokantrano maro. Ny lehilahy lasa irresponsable, ny vehivavy lasa rebelle. Lasa rebelle, lasa nivoaka an'ilay plan an'Andriamanitra. Satria teo amin'ny lehilahy no nangalana ny vehivavy, teo amin'ny lehilahy no nametrahan'Andriamanitra ny autorité sy ny responsabilité. Fa rehefa variana ny lehilahy de lasa niraisy ny vehivavy izy io, de ny famadika ny lahy sy ny vavy. Ary zay ny zavatra nitranga teo amin'ny, za mijery manokana, meratsy izy io satria taloha raiso sary an-tsaina fotsiny reo patriarka reo, i Abraham zay rain'ny mino, exemple anankiray. I Abraham rain'ny mino sy Sarai. I Abraham tamin'ny voalohany izy Abraham de Sarai, fa rehefa niona tamin'Andriamanitra izy novan'Andriamanitra ny anarany hoe Abrahama sy Saraha.
novain'andriamanitra natsofoka andriamanitra ashe tao anatin'ny anarany zay midika hoe fahasoavana moa zany le ashe souffle de Dieu. I Abraham sy Sarai tsy nananjanaka ireo, ary rehefa tsy nananjanaka ireo, Andriamanitra efa mipromettre tamin'ny Abrahama ozy izy Andriamanitra tamin'ny Abrahama hoe jereo ozy izy ny lanitra fa ny taranaka ozy izy de tahaka ny kintana ozy izy, tahaka ny tsy ho voisanao, tahaka ny fasika ozy izy. Zany ny promessin'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Efa nanao promesy Andriamanitra fa tsy nino io Abrahama. Rehefa tsy nino io Abrahama, tsy nino ilay promesse de Dieu, de lasy Sara. Tany an-trano izy de lasy Sara, de ozy izy Sara tsy nety niteraka izy mivady, de ozy izy Sara hoe tsy teraka mihitsy tsika fa izao ndana alay vo Agara. Ndana alay vo Agara, dia ndana ianao miteraka amin'ny Agara. Nandray autorité Sara. Ary rehefa nandray autorité Sara, de lasa tokoa i Abrahama, lasa nanambady i Agara, de niteraka. De rehefa niteraka noho ny avy eo de niteraka ny Ismaela. Ary rehefa niteraka ny Ismaela, de zao ny problème. Noho ny avy eo nefa ny taterahan'Andriamanitra le promesiny. Ary lasa nanananaka i Sara. Teo anelanelan'izay nisy irak'Andriamanitra ny teny tamin'ny Sara de me Sara atao ahoana ozy izy, ahoana no fahatateraka an'izany, za ozy izy efa firy taona, efa tsy tokony hiteraka tsony, fa saingy mbola niteraka. Saingy mbola niteraka. Zany hoe le vehivavy ny lasa naka, Sara ny lasa naka autorité teo amin'ny Abrahama, ary nandiso n'ilay teny fikasany. De inona ny zavatra nitranga? Rehefa nitranga zay zavatra zay, niteraka ihany Sara. De rehefa avy eo i Sara indray no niteny tamin'ny Abrahama, roa ihany io, roa ihany Agara. Raha azontsika zay zavatra zay, izay ny zavatra mitranga. Izay ny zavatra mitranga ao anatin'ny tokantrano maro, lasa ny vehivavy ny mandray autorité, lasa mifamadika le izy. Fomba maro nisehon'ny autorité io zay lasa raisin'ny vehivavy, lasa ny vehivavy ny lasa mandrainy izy io. Fomba maro nisehony izy io. Ny sasany satria nianatra noho ny lehilahy, de lasa izy no mampidibola, izy mitantana ny tokantrano sy ny zavatra ohatran'izany. Lasa rebelle eo anatrehan'ny plan'Andriamanitra, lasa mpanohatra, lasa rebelle eo anatrehan'ny plan'Andriamanitra. Zay aloha zany mila mazava zay zavatra rehetra zay. Rehefa avy eo tsika iresaka am'izay, tsika hoe inona am'izay ara ny famaritana ny antsoina hoe tokantrano kristianina. Satria azontsika zany zay hoe ny vokatry ny ratra anaty teo amin'ny lehilahy de lasa irresponsable izy, lasa tsy tompon'andraikitra tsony izy, lasa mora manipulen'ny vadiny izy, lasa mora influencen'ny vadiny izy. Ny vehivavy rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra de lasa rebelle, lasa izy indray no nandray an'ilay autorité sy responsabilité zay tokony ho eo amin'ny lehilahy. Satria ny vehivavy de nalaina tao amin'ny lehilahy. Inona ary ny atao hoe tokantrano kristianina? Ivadika tsika inona ny atao hoe tokantrano kristianina? Ny atao hoe tokantrano kristianina ry havana raha mamakafaka an'izay tsika hoe tokantrano kristianina. Tamin'ny voalohany namoron'Andriamanitra tokantrano tao Adama tao Edena, fanambadiana zany hoe ny lahy ny foron'Andriamanitra de nalain'Andriamanitra tao ny vavy. Zay ny tokantrano ny foron'Andriamanitra. Fa inona kosa ary ny atao hoe tokantrano kristianina? De ny tenin'Andriamanitra de miteny hoe ny lahy ny lohan'ny vavy ozy izy Kristy ny lohan'ny fiangonana, tahaka ny Kristy ny lohan'ny fiangonana. Ny atao hoe tokantrano kristianina de tsotra, miverina any amin'ny famoronana tsika. Namorona lahy Andriamanitra de nalainy tao amin'ny lahy ny vavy, de satria defa hira ny lasy ny vavy, lasa tafasaraka tamin'Andriamanitra, ary nisy an'io ratra anaty io tafasaraka tamin'Andriamanitra, tsy manana fitiavana intsony, dia ny atao hoe tokantrano kristianina zany de olona anankiroa. Zay kristianina, dikany hoe kristianina de Kristy ny fototra. Miverina eo amin'ny Kristy, zany hoe manana ny Kristy velona ao anaty. Ny atao hoe tokantrano kristianina de olona anankiroa.
samy manana ny Kristy velona ao anaty, iray ao amin'ny fanahy miteraka firaisa-po sy firaisa-tsaina, ary rehefa aveo miteraka fifandraisana, relation de corps, union en esprit, fusion dans l'âme, firaisa-po sy firaisa-tsaina, ary miteraka relation de corps. Zay no atao hoe fanambadiana kristianina. Ny atao hoe fanambadiana kristianina tompoko tsy hoe misy lehilahy anankiray de vehivavy anankiray, de lasa izy mandeha mifanaraka izy, ndao tsika andeha anao mariage eny am-piangonana, de misarom-boaly a, tsy tompoko, tena ifonako aminareo mpitondra fivavahana, tsy a. Rehefa tsy samy ao amin'ny Kristy ny olona anankiroa, dia tsy tokantrano kristianina, na ho amasinina io na ho atao inona ny tokantrano, tsy ny fanamasinana ny tokantrano ny mahany Kristy anazy, fa ny olona anankiroa samy ao amin'ny Kristy no mahatonga ny tokantrano anankiray ho kristianina. Tsy biblika zany, tsy ao anaty baiboly, tsy misy an'izany fanamasinana zany ao anaty baiboly. Fa olona anankiroa mifanaiky, samy olona manana ny Kristy velona ao anaty, samy olona resy ny Kristy, samy olona manaiky fa Kristy ny tompo sy mpamonjy azy no mifanaiky hoe ndaotsika anjakan'ny Kristy ny tokantranontsika. Zay ny antsoina hoe tokantrano kristianina. Ka raha ohatra ka tokantrano hoentina eo am-piangonana zany, de tokantrano ara-pombafomba mpivavahana kristianina zay, fa tsy tokantrano kristianina. Ny tokantrano zay hoentina any amin'ny firaisana de tokantrano ara-panjakana, fa tsy tokantrano kristianina. Ny tokantrano vita fomba malagasy, vodiondry sy ny zavatra maro isan-karazany, de tokantrano ara-pomba malagasy. Alao avahana tsara le izy, tokantrano ara-pomba malagasy. Fa ny atao hoe tokantrano kristianina de olona anankiroa samy manana ny Kristy velona ao anaty, samy nandray ny asa-pamonjeny Kristy, samy nandray ny asa-pamonjeny Kristy. Ho azavaiko rehefa aveo hoe ohatry ny ahoana zany hoe mandray ny asa-pamonjeny Kristy. Fa raha tsy tokantrano mandray ny asa-pamonjeny Kristy, zany hoe ny lahy sy ny vavy samy nandray ny asa-pamonjeny Kristy, de tsy azo faritana ho tokantrano kristianina. Tsy azo faritana ho tokantrano kristianina, lasa mamitak'olona tsika, lasa manao zavatra mivoaka ny promessin'Andriamanitra tsika, satria tsy afaka hiasa ao anaty tokantrano Kristy raha tsy ny olona anankiroa ny miara-manaiky, fa Kristy ny manjaka ao anatin'ny tokantrano, miverina ao anatin'ny famoronan'Andriamanitra satria Kristy ny namonjy. Rehefa azontsika zay a, de inona koa sara ny vokatra raha ohatra hoe olona tsy nandray an'i Kristy, olona tsy nandray an'i Kristy no amasinina ao am-piangonana izy, olona tsy nandray an'i Kristy no misoratra, olona tsy nandray an'i Kristy no manambady, manao fombafomba ara-pomba malagasy ohatra, zany hoe atao vodiondry sy ny ohatran'izany. Rehefa azontsika izy teo a, dia rehefa olona zany tsy nandray an'i Kristy dia olona misy ratra ao anatiny, zany hoe olona tafasaraka amin'Andriamanitra. Ohatrany ahoana zany olona tafasaraka amin'Andriamanitra zany? Olona tafasaraka amin'Andriamanitra zany tsy mahalala ny identitéany zany. Olona tafasaraka amin'Andriamanitra zany mitady fitiavana zany, mitaky. Zany hoe olona mitaky zany ny resaka eto, fa olona tsy afaka hanome, olona mitaky satria tsy manana fitiavana izy, olona tsy maintsy hitaky, olona tsy mahafantatra amin'ny momba azy, olona tsy manana antom-pisina. Zay zany ny atao hoe olona tsy manana ny Kristy. Inona ny zavatra mitranga? Rehefa olona anankiroa no tsy mahafantatra hoe izy, olona anankiroa zay samy tsy manana fitiavana fa andeha hitaky fitiavana, olona anankiroa zay tsy mahafantatra ny antom-pisiny no mandeha mivady, reo olona anankiroa reo, satria izy vokatry ny tontolo hita maso de mifankatia izy, mahita ny fahatsarany ny anankiray, mety mahay ny anankiray, mety tsara tare, mety manam-bola sy ny zavatra ohatran'izany, satria izy zany ny lasa valeur, de lasa mifankatia.
mifankaty resako eto passion fa tsy lay fitiavan'Andriamanitra, passion. Ary rehefa passion ny iraisana de tady io tsara fa rehefa passion ny iraisana dia ateriko alao, manome anao a dia omeko ianao de mba omenao aho, rehefa tsy manome ahy ianao de tsy afaka manome anao aho, dia mifampitaky, manomboka mifampitaky. De raiso sara-tsaina ao anatin'ny tokantrano, olona anankiroa samy tsy ampy fitiavana, olona anankiroa samy naratra tany am'izay nalehan'ny tany tany anaty tokantranony, ary tsy azo omentsika tsiny ny ray aman-dreny atao mba hiteny kely ho atsika zanaka. Tsy azo omentsika tsiny ny ray aman-dreny satria zao rehefa ohatra koa izy ohatran'izay, io ratra anaty io mantsy ny lovaintsika tao amin'ny Adama sy Eva izy io. Amin'ny fotoana ny ray aman-dreny tsy nandray an'i Jesosy, tsy nandray an'i Jesosy ny ray aman-dreny, zany hoe samy manana ratra anaty izy, de ina no ampitainy amin'ny zanany, ratra anaty ihany koa ny ampitainy amin'ny zanany. Mety nisy marimaritra iraisana teo de tsy nisaraka, fa be deabe zao ny tokantrano lasa misaraka. Mety nisy marimaritra iraisana tao de tsy nisaraka. Raha ny fanambadiana taloha zany, ohatran'ny ny dadabe anay sy bebe anay, 15 taona bebe de nanambady. Zany hoe tsy mahalala ninninona. De dadabe no ohatran'ny sady mitaiza zaza no vadiny. De zay tiany atao a de manaiky fotsiny vehivavy. Lasa zany, lasa lalàna. Mira manaiky ny vehivavy, misy be deabe ny fomba malagasy, mila manaiky fotsiny vehivavy, ninninona ataon'ny lehilahy. Ninninona ataon'ny lehilahy de manaiky ny vehivavy. De lasa zany ny tokantrano. Lasa zany ny tokantrano. Lehilahy mampidi-bola, zany ny taloha, ny vehivavy tsy mahazo miasa. Lehilahy mampidi-bola. Dia zay tiany lehilahy atao a de manaiky. Fa am'izao fotoana zao tsy zay intsony mantsy ny zavatra mitranga, samy mianatra, samy mahay, samy mampidi-bola, de samy mafy be ao tokantrano. Samy mafy be ao tokantrano. De rehefa azontsika zay zavatra zay a, dia ny vokatra zay samy tsy manam-pitiavana. De marimaritra iraisana ny tokantrano samy tsy manam-pitiavana, lasa mifampitaky. Zao ny takiko aminao, zao be deabe ny tanora alohan'ny hanambady dia mametraka lista, ny vady tiako de izao, vady ohatran'izao, vady mahay, ohatran'izao ny firazanany, ohatran'izao ny fahaizany, ohatran'izao ny fomba nitaizana anazy, ohatran'izao misy lista be deabe. De mitaky. De lasa marimaritra iraisana ny tokantrano, tsy fitiavana. Mety misy any vokatra ny passion satria tsara, satria andrininy foko sy ohatran'izany, fa zao ny tadio. Ny fitiavan'olombelona raha ela indrindra. Raha ela indrindra expérience ny resahako, satria hitako ihany be deabe ny olona manatona. Ny fitiavan'olombelona, io passion-n'olombelona io, raha ela indrindra ny faharetana io de 5 taona. Raha ela indrindra. Raha ela indrindra. Zay mivady, vao ray volana fotsiny de nanomboka amin'ny problème tam'zany. Satria samy hafa ny fomba fitaizana, samy hafa ny milieu ny ainana, samy hafa ny zavatra rehetrarehetra, ny firazanana ihany angamba no mitovy, zay ihany. Fa ny ankoatr'izay tsisy mitovy. Tsisy mitovy. Tsisy mitovy. Fa vao ray volana de tapitra. Nefa tao anatin'ny 2 taona tamin'ny mbola mposipa nafinaritra be, satria passion. Ary tao anatin'izay ny ainany, zany hoe ohatry ny ahoana, zany hoe anferana tokantrano tsy misy an'i Kristy. Fa soa ihany fa teo Kristy. Fotoana taorianan'izay, natsangany Kristy am'izay, samy tao am' Kristy, de niova le tokantrano. De lasa niova le tokantrano. Fa na inona zavatra tenenintsika rehefa mbola fitiavan'olombelona, io vokatry ny ratra anaty io, satria olona niditra avao, olona potika maratra avy any ivelany any, samy maratra miditra ao anaty tokantrano, de rehefa olona samy maratra miditra ao anaty tokantrano de mazava ho azy fa tsy maintsy mifampitaky ao anaty tokantrano, adiny ao anaty tokantrano, korotana ny ao anaty tokantrano. Tsy maintsy zay no mitranga. Rehefa mifampitaky de mazava ho azy, mety rehefa mitaky ka tsy mahazo na inona na inona, de inona nefa rany io, tsy maintsy hisaraka. Tsy maintsy hisaraka. De normal be deabe am'izao fotoana izao ny tokantrano lasa misaraka. Nefa tokantrano nentina teo amin'ny alitara. Misy fiangonana ihany de milaza hoe fahotana mahafaty no misaraka eo amin'ny fanambadiana. Fahotana mahafaty. Lalàna zany, fahotana mahafaty no misaraka raha ohatra ka vita mariage ianao. Horeolona e.
olona anankiroa tsy mifankaty, olona anankiroa mifampitaky, olona anankiroa samy tsy zanak'Andriamanitra, de inona ny mahafahotana mahafaty azy? Sao samy tsy zanak'Andriamanitra, samy rehefa tsy zanak'Andriamanitra ianao de tsy maintsy ho very ianao, tsy maintsy tsy ny hoe satria ianao tsy misara-panambadiana de tsy very ianao akory, diso zany. Fa ny mahatonga anao tsy ho very de ny asa-pamonjen'i Kristy, satria ianao zanak'Andriamanitra, zay rery ny mahatonga anao tsy ho very, fa tsy hoe satria ianao misaraka de tsy very, de rehefa tsy misaraka ianao de mety ho voavonjy ianao, tsia, diso zany, fampianaran-diso zany. Fa rehefa ohatra amin'ny fotoana ianao tsy zanak'Andriamanitra, nefa miditra ao anaty tokantrano ianao, na misaraka ianao na tsy misaraka ianao, efa very foana ianao, efa very foana ianao. Fa amin'ny fotoana kosa rehefa tena zanak'Andriamanitra tsika ho resahantsika eo, ohatrany ahoana zany hoe tena lasa zanak'Andriamanitra am'izay ny olona anankiray, satria io ny tena vahaolana. Ohatrany ahoana zany hoe tena lasa zanak'Andriamanitra ny olona anankiray a, de ho resahantsika io hoe inona le lalana ahatongavan'ny olona anankiray a ho zanak'Andriamanitra, ho resahantsika io rehefa avy eo. Fa alohan'izay aloha de iresakitsika hoe ohatrany ahoana ny vahaolana omen'ny olombelona zany. Eo anatrehan'izany problème zany, ny vahaolana omen'ny olombelona de tsotra. Mitady vahaolana ny olombelona satria ny lehilahy irresponsable, ny vehivavy rebelle, lehilahy irresponsable, tsy tompona andraikitra. Le lehilahy tafasaraka tamin'Andriamanitra lasa irresponsable, ny vehivavy tafasaraka tamin'Andriamanitra lasa rebelle, zany hoe manohatra ny lehilahy, dia mifampitaky reo. Ary zay no mahatonga problème ao anatin'ny tokantrano, satria ny lehilahy irresponsable tiano récupérena ihany io responsabilité io tao edeny. De ahoana ny fomba irécupérena an'io? Lehilahy irresponsable inona ny ataony? Voalohany indrindra aloha, zay le vahaolan'olombelona, miezaka izy mirécupérer an'io autorité io, tsy voafehany vadiny. Inona ny ataony? Na izy manao violence verbale, na izy manao violence physique, herisetra amin'ny teny na herisetra ara-nofo. Zany no mahatonga ny lehilahy hoe mikasitanana vehivavy, satria fantany fa izy no nomena ny autorité, fantany fa izy no napetrak'Andriamanitra ao lohany, tsy hitany nefa ny vahaolana. De inona ny ataony? Lasa izy mikasitanana, lasa izy manao teny marary, manimba, mandratra ny vadiny. Tsy mampiverina an'le autorité nefa zay, vao maika mampiataka, mampisaraka. Inona ny fomba faharoa ataony? Ny fomba faharoa ataony, miezaka izy, ny atao hoe responsabilité ao amin'ny Kristy, mbo azavaiko kely ny atao responsabilité ao amin'ny Kristy, tsy hoe mamelona ny tokantrano koa, mahavita mandoha vola ao-trano, dia mahavita manao an'izao adidy zao asy ny ohatran'izao, tsy zay ny antsoina hoe responsabilité, fa ny responsabilité ao anatrehan'Andriamanitra, dia anao no lohany ao tokantrano, ara-panahy. Zay ny atao hoe responsabilité. Ianao no nametrehan'Andriamanitra an'le responsabilité, ary ianao ny lohany mitarika ara-panahy. Zay ny dikany hoe lehilahy responsable. Firy amin'ny lehilahy ny responsable ao tokantrano, firy amin'ny lehilahy no lohany ara-panahy. Ary satria tsy takatry ny lehilahy zay, tsy azo ny lehilahy zay, de ny zavatra ataony rehefa avy eo, de araky ny teneniko teo amin'ny récupérer an'io izy de lasa izy manao violence physique sy violence verbale. Zay ny voaloha. Faharoa manaraka an'izay, satria mieritreritra izy fa mila miverina amin'ny autorité sy responsabilité io tao edena, de inona ny zavatra ataony? Mieritreritra izy, fa rehefa manam-bola izy, manana fahefana izy, misy voninahitra eo aminy, dia iverina eo aminy le autorité sy responsabilité, de miezaka ny lehilahy, miezaka amin'ny resaka vola, mitady voninahitra, miezaka mba anam-bola, de mieritreritra izy fa ho voavidiny amin'ny vola ny vehivavy, ary rehefa misy vola ao tokantrano de milamina, rehefa manana position izy, manana toerana izy eo amin'ny fiarahamonina, de milamina ny tokantrano. Tsia, be de be ny tokantrano, manam-bola, manana ny retraretra, fa saingy marimaritra iraisana ny ao tokantrano, satria tsy izay no ahafahana mametraka an'le autorité eo amin'ny vehivavy, tsy izay. Fahatelo, mieritreritra ny lehilahy, fa rehefa manao fombafomba-pivavahana izy, zany hoe miaraka izy mivady, samy dekona, samy mpiandry, samy ohatran'izany, de mba mety mipetraka ny vadiny.
de hitantsika fa mbola miteraka problème ihany zay azo atao marimaritra iraisany zay fa saingy zao rehefa zay indray a de tsisy vara ny tokantrano ny adidy any am-piangonana ny lasa important de tsisy vara ny tokantrano za mahita tokantrano lahady atoandro amin'ny 4 vao tonga ao tokantrano mpivady na ndraina ny anankiray satria trésorerie am-piangonana dia adiny ny vady aman-janaka manao tafika masina manao an'ity rehetrarehetra ity de adiny ny vady aman-janaka satria mieritreritra fa ny an'Andriamanitra ny voalohany tsia ny plan an'Andriamanitra de ny ao atokantranonao ny voalohany Jerosalema za mahavarina ny mahita olona ao anaty tokantrano ny any ivelany mamaiky anazy ny any am-piangonana ny mamaiky anazy ny ao tokantrano amin'ny 5 maraina de efa miala ao tokantrano aninony andeha ho any am-piangonana hony anao adidy anao asa-piangonana fa ny ao tokantrano tsy voakarakara manao tafika masina herinandro any vady aman-janaka tsisy tokotaniny satria nahoana satria lasa manao apaisement na conscience lasa manamboatra fomba fisainana de zany lasa manamboatra satria nahoana satria tafasaraka amin'Andriamanitra dia mitady vahaolana ary ny vahaolana farany ataon'ny olombelona de zao ny ataon'ny lehilahy rehefa tsy vitany tsony tsy hitan'le problème ao tokantrano tsy voavahany tsony lasa izy misotro lasa izy mifoka lasa izy mitady vehivavy any ivelany de mieritreritra izy fa rehefa any ivelany izy de manana autorité manana responsabilité de iainao azy ny vehivavy any ivelany fa mitovy ihany io satria rehefa mandeha tsikelikely eo afaka 2 taona de hita ny vehivavy mifalemenao ianao olona irresponsable de mitovy amin'ny zavatra mitranga ao tokantrano any arina isolosolo vady isan'andro ary ianao rehefa irresponsable ianao rehefa manana ratra anaty ianao rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra ianao a dia na misolo vady isan'andro ary ianao de ny problème ihany no problème tsy miovy eo mila azontsika zay fa ahoana kosa am'izay ara ny vahaolana nomen'Andriamanitra inona ny vahaolana nomen'Andriamanitra vahaolana nomen'Andriamanitra de tsotra satria tafasaraka tamin'Andriamanitra ianao satria rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra ianao de lasa irresponsable ny lehilahy rasa rebelle ny vehivavy dia tafasaraka tamin'ilay Andriamanitra fitiavana ianao de ny vahaolan'Andriamanitra de tsotra izy Andriamanitra fitiavana ny tonga olombelona mba hamiditra mpihavanana aminao ary mba hahatonga azy fitiavana Andriamanitra fitiavana ho velona ao anatinao zavatra laly zany asan'Andriamanitra zany tafasaraka itsika ny tafasaraka tamin'Andriamanitra no ny fahotantsika raha isosarantsana any zany hoe tafasaraka tamin'Andriamanitra ianao no ny fahotanao tafasaraka tamin'ilay fitiavana ianao noho ny fahotantsika noho ny hotafototra tao edeny tafasaraka tamin'Andriamanitra fitiavana tsy afaka ao anaty fahafatesana ianao tsy afaka miverina amin'ny fiainana fa ozy izy Andriamanitra hoe very ianao tafasaraka tamiko fitiavana ianao de iza fitiavana indray no tonga amerina anao ampiavana anao amitra-pihavanana aminao mba hiverinao amiko fitiavana ary mba hanananao an'ilay fitiavako iainanao an'ilay fitiavako mba hahafahan'ilay izao Andriamanitra fitiavana ho velona ao anatinao zay ny dikany hoe Kristy velona ao anaty tonga Andriamanitra fitiavana namela ny helokontsika tonga Andriamanitra fitiavana namitram-pihavanana tamintsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tonga Andriamanitra fitiavana velona ao anatintsika zay ny dikany hoe niakatra izy de niverina izy de velona ao anatintsika izy Andriamanitra fitiavana tsy afaka mity ianao raha tsy velona ao anatinao lay Andriamanitra fitiavana rehefa tsy zay zavatra hanananao ny afaka zarainao zay zavatra hanananao ny afaka omenao tadio zany zay zavatra hanananao ihany rehefa ohatra ka tsisy fitiavana ao anatinao tsy afaka hanome fitiavana ianao fa tsy maintsy hitaky fitiavana fa rehefa ohatra kosa ka vita fihavanana amin'ilay Andriamanitra fitiavana ianao de manomboka eo kosa rehefa vita fihavanana amin'Andriamanitra fitiavana ny olona de manomboka eo lasa afaka mizara fitiavana ny olona ary zay no mahatonga ana miteny teo hoe ny atao hoe tokantrano kristianina de tokantrano anjakany ny fitiavan'i Kristy olona anankiroa zay samy manana ny fitiavan'i Kristy ary afaka mifampizara fitiavana tsy mifampitaky ny olana ane ao anatin'ny tokantrano de mifampitaky tadio tsara fa rehefa mitaky ianao
de rehefa mitaky ianao de rehefa tsy mahazo ianao de inona zavatra mitranga kivy ianao diso fanantenana ianao de manomboka ny ady manomboka nykorotana satria ianao nitaky satria ianao nitaky nisy zavatra nitakinao de rehefa nitakinao ka tsy azonao de tsy maintsy ho takinao foana iny fa rehefa manana ny Kristy fitiavana kosytsika Kristy fitiavana ny fahafenona Kristy fitiavana ny fahafenona ary rehefa manana ny Kristy fitiavana ianao tsy mila mitaky ianao fa lasa manome sy mizara ary eo ny tsy takatry ny olona be deaibe satria manomboka eo lasa mizara lasa tsy mitaky tsony a ny conséquence ny fandraisana ny asa-pamonjeny Kristy eo am'la de lasa Kristy responsable aloha no lasa velona ao anatiny araky ny teneniko teo ny atao hoe lehilahy responsable tsy lehilahy responsable hoe mamelona manome vola manome ny zavatra ilaina tsy zany ny atao hoe Kristy lehilahy responsable fa ny lehilahy responsable de lehilahy responsable ny ankohonany ara-panahy zay ny plan an'Andriamanitra ny plan an'Andriamanitra tsy ny amelomanao ny ankohonanao fotsiny ilainy zany fa ny plan an'Andriamanitra dia anao ampita n'lay plan an'Andriamanitra mba ho isy olona manana ny Kristy velona ao anaty ny taranaka rehetra ny taranaka ao ve taranaka zay manana ny Kristy velona ao anaty taranaka zay natsangan'Andriamanitra taranaka voafidy ozy izy firenena masina fanjakam-pisorona zany ny tokantrano am Kristy zany ny antom-pisiny ny tokantrano ao amin'Andriamanitra ny antom-pisiny ny tokantrano ao amin'Andriamanitra tsy hoe manana tomobile anaky 5 aho ao tokotany a de manana villa be a dia rehefa aveo a tsara asa de rehefa aveo a manana zay ilaiko a fen'ny frigoako tsy zany tompoko ny atao hoe tokantrano ao am Kristy ny atao hoe tokantrano ao am Kristy de tokantrano zay ampiasain'Andriamanitra izara apita ny fitiavan'Andriamanitra miaina n'lay fitiavan'Andriamanitra aloha ao tokantrano miaina n'lay fiainana be deaibe nomeny Kristy ao tokantrano tsy ratsy manana villa tsy ratsy manana tomobile tsy ratsy zany fa tsy zany ny atao hoe tokantrano kristianina afaka ataon'zao tontolo zao zany raha izany ny famaritana ny tokantrano kristianina Bill Gates ny tena manana tokantrano kristianina satria izy manan-karena indrindra tsy zany reo mpanan-karena rehetrarehetra reo fa inona ny ilan'Andriamanitra anao inona ny plan'Andriamanitra aminao inona ny antom-pisinao ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra zay ny atao hoe tokantrano kristianina natolotra ao an'ny Kristy ve ny tokantranonao ary efa sitrana ve ianao ao amin'ratra anaty raha tsy Kristy ny hoevin'ny tokantrano ary zay no mahatonga hoe ny plan voalohany no nomen'Andriamanitra ho an'ny lehilahy de lasa lehilahy responsable izy lasa lehilahy responsable spirituel lasa izy ny tompon'andraikitra ara-panahy ny tokantrano ny voalohany indrindra satria lasa manana ny fitiavan'i Kristy izy mide mizara ny fitiavan'i Kristy izy ao an-tokantrano tsy mitaky fa mizara ny fitiavan'i Kristy ary ny vehivavy rehefa anjakan'i Kristy de lasa tsy rebelle tsony fa lasa vehivavy manaiky femme soumise femme vertueuse Kristy ny lohan'ny fiangonana tahaka ny lahy ny lohan'ny vavy tahaka ny Kristy ny lohan'ny fiangonana nareo lehilahy tiavany vadinareo tahaka ny itiavan'ny Kristy ny fiangonana nareo vehivavy manekeny vadinareo tahaka ny anekeny fiangonana any Kristy lasa vehivavy soumise lasa vehivavy endriky ny lahy image ny lehilahy ary lasa miverina ho eteny lay lasa vavy iray ny fironon'Andriamanitra zay ny plan'Andriamanitra rehefa ary zay ny vahaolan'Andriamanitra ho an'ny tokantrano vahaolan'Andriamanitra ho an'ny tokantrano dia lasa miverina ho lehilahy responsable ara-panahy aloha ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny hoe ka tsao ny fanjakan'Andriamanitra de ho anampy anareo ny zavatra rehetrarehetra mazava ny zany rehefa Kristy manjaka ao tokantranonao ane ny ambiny ane manaraky ary za afaka mijoro vavolombelona an'zany za afaka mijoro vavolombelona an'zany raha ny fiainana ny ainanay tsy expérience ny zaraiko fa teny hoe niainga tamin'ny tsy misy
Fakatsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany de hanampy anao zany rehetrarehetra zany. Fa tsy le hanampy anao zany rehetrarehetra zany no important voalohany, lasa zay ny tadiavintsika. Fa rehefa tena atolotra ao ho fanatitra velona masina hankasitrahana ny tenanao, ny tokantranonao, ny momba anao rehetra atolotra ao, lasa fitaovana ampiasain'i Kristy. De manomboka eo ampisehoan'i Kristy ny voninahiny. Izy fotoantsika hiresaka momba ny hoe mpitantana ao amin'Andriamanitra, ohatrany ahoana zany hoe gérant ao amin'Andriamanitra ny resaka vola sy harena. Tsy androany ny resahantsika an'izany. Fa hiteny fotsiny aho hoe ny tokantrano rehefa tena Kristy no iviny de manomboka hoe misy zavatra miova ao anatin'ny tokantranonao. Misy ny olana, misy ny ady, misy ny tsy fitovikevitra, zay ny maha olombelona. Fa saingy zao tsy maharitra ela be intsony. Tsy maharitra ela be intsony. Be deabe ny tokantrano rehefa miady mifangoronetana de misaraka. Be deabe ny tokantrano rehefa miady dia mandritry ny herinandro tsy mifampiteny. Nandalo an'izany ny tenanay, herinandro tsy mifampiteny. Nandalo an'izany misara-bandrina sy ny zavatra maro isan-karazany, tsy mifampiresaka, miady, mifampilongolongy ao tokantrano. Fa rehefa tena Kristy no iviny de hitanao hoe zava-pohany zany. Tena tsy fireharehana fa zavatra marina ny teneniko. Fa raha ny anay mivady manokana, be deabe ny zavatra tsy tovikevitra, be deabe ny zavatra mety mbola mampiady, fa raha ela indrindra adiny roa zay no tsy mitovy hevitra. Adiny roa samy manenjana. Fa rehefa miverina, samy miverina eo amin'ny Kristy, samy mifampiataka ny miverina eo amin'ny Kristy, de samy manaiky, de manaiky an'i Kristy. Ny dikan'izany de zao, rehefa tena Kristy ny centre antsika de ilay fitiavan'i Kristy lasa fitiavana tsy mitaky fa fitiavana manome. Lasa samy mahay manome. Lasa tsy mitaky, tsy mitady tambiny, tsy mitady tambiny intsony. Tsy mpivady mitady tambiny, tsy mpivady mifampitaky hoe za mila an'izao, za zao, tsy zay intsony. Fa lasa mpivady mifanome. Lasa mpivady mifameno ao amin'ny Kristy. Ho famezana azy ry havana, rehefa tena miverina ao amin'ny Kristy ny tokantrano. Rehefa miverina ao amin'ny Kristy ny tokantrano, tsisy an'izany hoe tokantrano parfait zany intsony. Tsy misy an'izany. Aza manantena fa hoe misy tokantrano parfait, misy zavatra parfait, tsia. Fa ny mpivady tsirairay rehefa samy ao amin'ny Kristy ny lahy ary ao amin'ny Kristy ny vavy, de tokantrano ao ambany fahasoavan'Andriamanitra. Mety manana fahalemena ny vady, mety manana fahalemena, fa saingy zao tsy zany jereny. Tsy ny lahy tsy mifampijery, tsy izy ny jereko, tsy mifahalemena ny jereko, tsy mifahalemeko ny jereny, fa mijery an'ilay miaina ao anatin'ilay fitiavan'i Kristy. Lasa mifanangana, lasa mifanangana. Mety malemy amin'ny fotoana malemy, atsangany aho. Mety malemy izy amin'ny fotoana izy malemy, atsangany Kristy velona atao anatiko izy. Zay ny mahasarobidy an'ilay Kristy no ivon'ny tokantrano. Lasa mifanangana ny mpivady, lasa mifampahery, lasa mifanome fa tsy mifampitaky intsony. Ry havana, ninona ratra anaty zay ny ainatsika? Reny ratra anaty reny raha tsy tranon'ny Kristy, raha tsy makeo amin'ny hazo fijalian'i Kristy tsika, mino ny asa-pamonjen'i Kristy tsika, mino ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny matintsika, ary lasa velona ao anatintsika Kristy, de tsy ho sitrana amin'izany tsika. Tsy possible tsika ho sitrana amin'izany. Tsy possible tsika ho sitrana amin'izany. Fa amin'ny fotoana kosa tena sitrantsika, de lasa misy miaina ao anaty tokantrano, tena fahasambarana. Za tena miteny possible amin'ny tokantrano miaina ao anaty fahasambarana rehefa tena ao amin'ny Kristy. Possible zany. Tsy zavatra nofinofo zany, fa tena afaka hiainana zany. Satria nahoana? Satria tsy le olombelona ny ivony. Tsy zany important. Tsy le lehilahy ny important, tsy ny vehivavy ny important, tsy ny zavatra atao ny important, fa ny important de Kristy manatanteraka ny planina ny ao anatin'ny tokantrano. Ny planina ny Kristy ao anatin'ny tokantranontsika de izao. Ampiasainy ny tokantranontsika, ampiasainy ny mombantsika rehetra, ampiasainy ny fiainantsika rehetra mba hisehoan'ny voninahiny.
mba hisehoany ny voninahiny. Raha mbola tokantranony atsika ka mamaiky atsika hitady vola, hitady arena, hitady voninahitra, hitady zavatra ohatran'izany, petreny ny tokantrano ohatran'izany ny mpivady lasa miray saina am'zany, fanamboaran-tsain'olombelona zany, mitady vola, mitady arena sy ny zavatra ohatran'izany. Za tsy miteny hoe ratsy zany, tsy problème raha zay ny ianao, tsy olan'izany, fa niady zany, niady atsotra. Ny tokantranoko de ampiasain'i Kristy. Ary natolotra teo amin'i Kristy mba hanjakany, mba hisehoany ny voninahiny, mba ho fijoroana vavolombelona, mba ho fijoroana vavolombelona. Eo anatrehany mino na tsy mino, fa possible Kristy manjaka ao anatin'ny tokantrano, possible Kristy afaka miaina ao anaty tokantrano feno fahasoavana. Ary miaina ao anaty tokantrano, olona sitrany Kristy no miainao, olona afaka mampanjaka, mametraka ny voninahitry Kristy ho ivo amin'ny zavatra rehetra. Ny voninahitra ao an'i Jesosy rery any. Jesosy Kristy ilay lohan'ny fiangonana, nefa ihany koa lohan'ny tokantrano, ary mampiasa ny tokantrano, satria ny tokantrano tadidio tsara. Tokantrano aloha, tokantrano anjakan'i Kristy. Zay vao fiangonana anjakan'i Kristy, zay vao afaka ho firenena anjakan'i Kristy. Tsy hisy firenena hitsangana raha tsy ny tokantrano aloha no mitsangana, satria ny tokantrano ny tena ataken'ny devoly. Raha tsy mitsangana ny tokantrano, zay vao afaka mitsangana ny firenena tena anjakan'i Kristy, ny voninahitra ao an'i Jesosy rery any. Amen.